Indray mbava kosa ao anatin'ny vaovao manasongadina ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fitsaboana ny atovava. Misy 720 ireo delegaciona kanadiana manampahaizana manokana amin'ny fitsaboana ny nify sy maso no tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Hijery manokana ireo sahirana moa amin'izay sehatra izay ary tsy manana fahafahana manatona tobim-pahasalamana izy ireo. Alors Terre sans frontières, c'est un organisme de coopération québécois qui envoie des missions humanitaires comme celle-ci un peu partout dans une douzaine de pays à chaque année. Okay? Ny alatsinainy zao no hanomboka ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana any Antsirabe eo amin'ny fitsaboana ny nify sy ny maso izay ataon'ireo délégation kanadiana izay tonga eto Madagasikara. Tompo-marika tamin'ity hetsika ity ny STILES na ny soutien technique international lien éducation santé izay nitady fiara-miasa tamin'ny fikambana Terre sans frontières. Olona 500 isan'andro no andrasany amin'izany mandritra ny 10 andro izay antanterahany izany any Antsirabe. Ankoatra ny fitsaboana izay maimaimpoana ataon'ny délégation dia isy ihany koa ny fitsabo zaraindrakefa eo amin'ireo mpitsabo malagasy eo amin'ity sehatra ity. Rahantsika malala fa misy ny hoe comité Québec Madagascar pour la coopération internationale na hoe CQMCI izay mipetraka eo anivon'ny anteny miranovarotra na ny chambre de commerce zany ny Québec any Canada. Izy io dia manamora ny fifandraisan'ny firenena roatotra indrindra fa ireo mpandrarah zany eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ary ny fitoerana tamin'ny organisme na institution ohatra ny hitantsika androany. Sehatra tsy eo amin'ny lafiny hoe ara-toe-karena fotsiny zany, misy iny izay fifanantonana sy fiarah-miasa ny tany roatoto izay fa androany tsika dia mahita fa misy délégation anankiray misy hatrany amin'ny manana mpikambana hatrany amin'ny 13 isany misy amin'izy ireo mpitsabo nify ary ny ambony kosa dia mpitsabo maso izay no tonga eto zany ho any Antsirabe izy ireo ary avy eo dia ho any Ampasimanjeva mandritra ny eo amin'ny tapabolana eo izy mijanona eto Madagasikara. Izara mamaimpoana fitaovana hitsabo mamaimpoana ary na marary zany na koa ro mety olona mitady hoe misoroka deny zao mba tsy amin'ny fahasalamana dia zay ny fahatongavan'zareo eto. Ary tsy vitan'izay fitsaboana izay fotsiny fa indrindrindrindra ihany koa izara sy ampianatra n'ireo mpitsabo malagasy zany eo amin'ireo sehatra anankiroa. Niainga tamin'ny fahatsapana fa tsy ampy ny mpitsabo eto Madagasikara no nahatonga ity hetsika ity. Mpitsabo nify iray miasa ho amin'ny olona 503 alina eto Madagasikara ary mpitsabo momban'ny maso iray kosa miasa ho 5 alina. Fantatra fa misy 700 ireo mpitsabo nify eto amintsika ary tsikahatra fa saika mivangongo andrenivohitra avokoa izy ireo.